Akory aby. Vidéo fohy mahakasika ny Trayex, ahoana ny fanaovana inscription aminazy. Maro nareo manontany dia atoroko zany ny etapy arahana amin'ny Trayex. Trayex ho an'izay tsy mbola mahalala dia plateforme anankiray manana ny système reniny izy dia tsy inona zay fa TS Group dia misy an'ity exchange anankiray ity zany na site d'échange zany anankiray atao hoe Trayex ity vao noforoniny zareo vao aingana teo amin'ny faraparan'ny taona teo no nisokafany ary misy ny antsoina hoe trading bot, zany hoe afaka mitrade zany ianao ato amin'ny alalan'ny robot. Zany hoe tsy ianao zany manao ny trade fa ny robot. Afaka arahantsika maso zay ao amin'ny raha misy roy miaraka amin'ity vidéo ty dia atoroko anao ny etapy atao rehefa manjoy anazy ianao, fa afaka amarinao zany zay rehefa manana compte ianao mandeha tsika raha hoe compte zany misy an'ity dépôt sy retraite dia compte maître izy zay, fa mandeha ianao amin'ny sous compte switch compte zany ny atao dia amin'ny compte eo ambaniny zany na ny compte sub iny zany cliquena dia manome avertissement izy hoe tsy azo atao ny mikitikitika ny zavatra ao amin'ny compte anankiray ao, le sous compte satria ny robot no miasa ao zany. Dia hitantsika ireny zany lay trade ataony le no misy flèche reny, dia mahavita ao amin'ny 70 ka hatramin'ny 80 trade eo izy sanandro ety, ary maha robot anazy zay moa zany dia tsisy sabotsy tsisy alahady fa miasa foana izy zany ny andavanandro zany 7 jours sur 7 zany. Ary ny ataonao fotsiny mividy karazana bot zany ianao ao anatiny ao manomboka amin'ny $50 no miakatra zay asantana bot zay $50, $200, $500, $1000, $2000 zany ny vidin'ny bot. Dia anjaranao misafidy fa arakaraka an'izay ihany koa ny gain-nao zany. Dia ao ny atao rehefa hanao ny inscription anao, misy roy miaraka amin'ity vidéo ty raha atao amin'ny pejiko ianao Jocelyn Rondriansoniana, dia amin'ny ilany ankavia eto misy an'ilay roy tia na tia, dia cliquenao iny dia mitondra anao makato amin'ny page anankiray izay kiambanany Big ID marketing moa zany no fiteny anazy, zay mahatonga an'ilay hoe BIM eo anatin'ny roy io. Dia tonga eto ianao dia ny zavatra atao mamaky ianao, misy an'ity blog ty foroniny parrain zany site moa zany afaka manana ohatran'ity koa ianao rehefa membre actif fa misy condition vitsivitsy ataontsika zany. Dia ny fanontaniana fapetraky ny olona matetika afaka vakianao eto traduiseo amin'ny Google izy hoe ohatrinona ny investissement minimum dia $100 ny minimum, tsy le vidin'le bot io fa le investissement anaovana an'le akanao vola ao anatiny zany. Dia ka hatramin'ny $250,000 zany ny maximum ny montant azonao anaovana trade ao anatiny. Dia izy mandeha amin'ny firenena rehetrarehetra, misy restriction ihany izy iny fa afaka vakianao zay ary amin'ny faraparan'ny site ery. Dia mandeha ny revue na ny test ataon'ireo namana rehetra ao anatiny iaho moa zany hitantsika eny manao vidéo amin'ny teny malagasy. Dia misy vidéo fa nataon'ny namana sasany proof fa ao anatin'io système io zareo ary rehefa vonona ianao dia cliquena avy hatrany le bouton mavo hanombohanao anazy. Cliquena eto zany raha créer compte ianao
Miklik an'iny ianao dia tonga ato amin'ny page ao amin'ny step 1 zany na ny dingana voalohany. Dia ato ianao araha ty video ety anazavany droa ilay vidina boty bonus voalohany zany, afaka arahanao amin'ny $50. Dia afaka manaraka ihany koa anao amin'ny présentation an'ilay système zay hitanao amin'ity blog ty ihany koa ilay izy ity zay video zay fa any amin'ny canal YouTube ny kambana izy. Fa raha ohatra ka tianao jerena amin'ny Facebook ilay izy dia cliqueo avy hatrany ity roa ety dia mitondra anao zay any amin'ny page koa eto mahazo an'ity video nataoko pin ety zany. Dia ity zay présentation zay afaka arahanao iny dia asio j'aime sy commentaire. Dia iny moa zany ambanimbany kely ato izy misy anazy afaka arahanao. Ty izy ty dia afaka manao commentaire eto ianao sy azadino ny j'aime ny video. Dia zay ny étape voalohany. Cliquenao amin'ny bouton mavo anankiray manaraka miditra amin'ny étape faharoa ianao dia tonga eto na ny step 2. Dia araha indray ty video ty ty indray zany mitarika antsika handeha any amin'ny canal YouTube ny team miteny anglisy rehetrarehetra. Dia cliquenao eto dia mitondra anao zay amin'ny canal YouTube ny team miteny anglisy. Ato ny ahitanao video isan'andro ataon'ny parrain koa. Dia ato ny ahitanao ny fivoaran'ny compteny isan'andro. Na narahanao koa hoe ahoana tsara ny tena fomba fiasan'ilay système amin'ny ankapobeny. Misy calcul ataon'izay eo isan'andro. Dia vita ilay step 2 cliquenao indray le bouton azadino zany rehefa tonga ato aloha anao cliquena le bouton s'inscrire amin'ilay canal ianao zany mba ahafahanao mahazo notification isaky misy video ataony dro zany. Dia miditra ianao amin'ny étape manaraka cliquena le bouton mavomavo dia ny étape fahatelo. Dia ato amin'ny étape fahatelo ato no misy ny inscription. Dia arahana tsara reto misy sous-étape ato zany hoe misy dingana ao anatin'ny dingana lehibe telo teo. Ity indray zany ny dingana ho an'ny olona mipetraka any États-Unis na Canada dia mila mampiasa VPN. Fa ny olona ivelan'izay misy koa karazana firenena sasany any Europa mila mampiasa VPN. Fa ho antsika eto Madagasikara tonga dia mandeha ho azy ilay izy araha tsara video eto ambony eto androany azy. Cliquenao ty bouton voalohany ety miditra amin'ny sous-étape tsika zany zao. Cliquenao ty dia manao inscription ianao ohatrany manao inscription ohatrany créer compte Facebook reny ihany ilay izy. Dia vita zay dia misy code alevany any amin'ny mailanao. Sokafy tsara le mail iverifievana ny comptenao rehefa manao login ianao. Dia rehefa vita ny login dia mandeha ianao rehefa tonga eto vitanao tonga eto amin'ity site ianao vitanao login. Dia hiditra amin'ilay fividianana an'ilay boty ianao dia mila liena amin'ny boty hafa zany ny botinao. Dia fomba fanaovana anazy miditra amin'ilay carrière ianao dia mangataka login fanindroana izy. Ampidirinao ny adresy email dia misy code ery ambany ty ampidirinao ao tao majuscule ohatran'io ty blue by you ty bleu by you moa zany bleu by you.
iny zany io code io zany ampidirinao eo ambany am'le adresse email ao misy hoe referral code. Araha ty vidéo eto ambony aty ohatran'io zany no mampiseho anazy de ampidirinao eo le code ty zay vao li amina boty hafa zany ny botinao. Fa teo aloha mbola compte Traix fotsiny fironinao teo. Dia zay le hoe miditra carrière stable, zany hoe sokafanao eto de ty le carrière stable ty de mangataky izy de tafiditra any amin'ny table misy an'ilay any amin'ny table misy an'ilay boty anao zany. Vita zay de cliquenao ndray le bouton fahaefatra hiditra amin'ny étape fahaefatra ndray tsika. Vao cliquenao iny de tonga eto ianao. De na zavatra atao miditra anao amin'ny canal Telegram an'ny mpikambana amin'ny teny anglisy. De fanaovana anazy cliquenao fotsiny ty bouton ty na ity roy ety de mitondra anao zay makany amin'ny amin'ny navigateur anao de mijoindre an'ilay canal Telegram ianao. De ity zay canal zay ty Traix IN-Team ty miditra ato anatin'ity zany ianao de ato no anarahanao canal izy io ato zany misy sous-canal be de be misy ao efa misy 117 zany misy an'ny mpikambanao zany zao de misy ato ny resaka marketing zay anomezany dro an'ireo materiel rehetrarehetra ahafahanao manao marketing, mena vidéo ianao, mena indraindray meny sary ahafahana manao promotion. De ato koa no anarahanao ny vaovao rehetra sy ny mise à jour rehetrarehetra, ilay mise à jour ataony dro sanandro amin'ny vidéo ataony sanandro. Ato rehefa mandeha misy fifaninanana isam-bolana ataony dro sy ireo mpikambana hafa de ato no anarahanao zay ohatran'le fifaninanana $150 farany teo de mbola hisy hafa ho avy koa zany fa ato no anarahanao zay. De misy moa zany ny fifanampiany samy mpikambana ato anatiny ato fa miteny anglisy daholo aloha le izy ary misy ihany koa ny fivarotana ny USDT afaka tonga de alefa direct makany amin'ny bankinao zany. De zay no zavatra hitanao ato. De ato mpikambana rehetrarehetra mifampidiscuter ato momba fanaovana an'izay. Zay ny étape amin'ny ankapobeny. Fa ny étape tena farany de hoe ahoana ny micontact ny olona eo amboninao na ny olona nazahoanao an'ity roy ity cliquenao ty bouton mavomavo ety de tafiditra eto ianao amin'ny étape farany ty de afaka contact anao amin'ny Telegram na par Facebook. Ty roy rehetra zany mitondra anao avy hatrany makany amin'ny Telegram na Facebook. De ty vidéo ty manazava an'izay na mijery ianao ireo ataontsika hoe team resource moa zany tsy inona fa alay site manazava ny zavatra rehetrarehetra amin'ny ankapobeny. Ahitanao onglet maro be zany anatin'ity team resource ty. De ohatr'izay ny famotinana ny ataontsika hoe fanaovana inscription amin'ny Traix. Raha anaraka n'ilay fanazavana amin'ny teny gasy ianao amin'ny fanaovana ny dépôt sy ny investissement ao anatiny de ao miditra anao amin'ny canal koa Jocelyn Traix ty ny anarany afaka ataonao jerenao any zany de misy vidéo ty misy hoe Traix ety fotsifotsy ety ty no arahanao de alefako ao izy ary misy vidéo anankiray fomba fanaovana ny dépôt eto ambony ety afaka arahanao ihany koa raha ohatra ka mahaliana anao lay Traix. Zay amin'ny ankapobeny ny vidéo tsika zao tsika miteny zao ao anatin'ny bullron tanteraka tsika fa misy correction kely de hitatsika fa raha omaly tafakatra 123
1000 be zao 400 teo angambany, 123 000 mahery ny valeuran'ny bitcoin anankiray. Misika miteny zao izy zany lasa 117 000 mahery kely, misy correction kely zany. De XRP efa tafakatra ny 3 dollars, ary ohatray koa hoe Ethereum fa nihoatra ny 3000 dollars, fa misy correction kely zany. Bitcoin moa mitondra ny tsena, de raha homidina izy de miara-midina daholo aby koa ny rehetrarehetra. Fa raha mijery kely fotsiny tsika atao anatin'le meme coin, de manao rock and roll zany ny Bonk sy ny Pingu ato. Izy roa reo zany hitako hoe mifandimidimby eo miaka-midina eo. Ary raha jerenao ny Pingu zay tato anatin'ny 7 andro fotsiny izy efa namono aotra anankiray. De hitatsika io ty zao izy amizao tsika miteny zao miaka-midina eny ihany, fa jerentsika tato anatin'ny 7 andro dia ataontsika tamin'ny 9 juillet ka tonga ny androany zany, prix ny tany amin'ny 9 juillet tamin'ny 7 maraina dia 0,01, zany hoe 0,14 moa zany, 0,014 dollars. Zao tsika miteny zao izy fa 0,03 zany hoe 31 dollars. Fa avo telo eny amin'le prix tamin'izay fotoan'izay zany izy amizao. Ary raha ataontsika tato anatin'ny ray volana izy tena hitanao hoe niakatra be mihitsy, satria raha niainga taty amin'ny 0,0063 izy zany hoe aotra roa atao aorianany virgule, de amizao izy nefa fa aotra ray 31. Hitantsika am'zany raha nananao na 20 dollars tam'izany amin'ny Pingu efa hafa mihitsy ny position misy anao zany am'izao fotoan'izao. Izy io fa afaka takalinao ao anatin'ny Binance, Coinbase, BTB, reny exchange Bybit, Mex, na centralisé zay na décentralisé zany dia mety daholo anaovanao anazy zany am'izao fotoan'izao. Remarque kely fotsiny iny ao amin'ny monde crypto, fa ny tena vidéo tsika moa zany dia makasika ny inscription ny Triex. Zay no marana antsika ny vidéo androany, mirahasoa amin'ny vidéo manaraka indray. Veloma tompoko.